fa alekoleko le zavatra hoe potika dia tsy azon'izy ampiasana na koa hoe may ohatra toy izay lasa mimpangalatra. Asanao mitovy amiko. Le lasa mimpangalatra zany tsy dia metimety, tsy metimety amiko zany. Fa le hoe potika tanteraka zany orana tsy dia maninona. Rehefa tena nandinika dia vangin'Andriamanitra hoe toetra ratsy zany. Dia misy ohabolany gasy zay manao hoe aleo loha toy izay akavana azo antsika ma le izy. Hitanao, misy zavatra anankiray ty telefônina ty zao anaty fa tia ndray androany na ilozako na androany izy zao ana. Raha pitso mety omeko ny zanako, mety amidiko, mety tsy fantatra lasa mimpangalatra zay dia tsy tiako zay zao. Fa zao Andriamanitra ozy ny teny Andriamanitra amin'ny Jaona toko 7:9 fa toy izao ny tiav'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny. Hitanao, misy toe-po zany nenay tsy dia manam-pitiavana, tsy te hanome zavatra. Dia iny ny teny Andriamanitra anahy mba zarako anao. Fa tsy hoe kory maniry mba lasa mimpangalatra zavarantsika na lasa mipisoloko. Fa misy fo ao anaty ao, misy foto zavatra anankiray mety efa kely iny fa io zavatra anankiray kely io tena ataontsika hoe mety ampidaraboka antsika raha-pitso ary fototry ny olana. Averina koa tsy maniry hoe lasa mimpangalatra zavaranao fa le fo mihitsy hoe mahafinaritra anao ataontsika hoe potika le zavatra, ataontsika hoe latsaka tamin'ny tany dia voatsaka ny tomobilina ohatra le zavatra potika. Ohatra sola zay koa iny potika dia izay. Fa hoe lasa mimpangalatra tena manaintena mihitsy satria le fo mihitsy zany misy fo tsy tia manome zany. Asa zao antsika tiako tenenina. Zay mila jerevantsika. Jerena teny Paoly amin'ny Romana toko 7:5 ka hatramin'ny 7:7 misy teny Paoly fa tsika re olona teraka atao anatin'ny fahotana misy an'izay foana ary zay mahatonga antsika miditra miaraka amin'Andriamanitra manakariva ary mandroaka antsika ny fanahy mitondra avonavona. Tsy te heno satria indraindray ataontsika hoe efa mahatsara hoe misy toerana misy anao raha fiarahamonina na ametranao tenanao everina hoe tsy tokony zany anao fa tiako mitenanao mila tsika mandiny tena foana. Jereo rehefa ataontsika hoe niresaka tamin'ny tana i Davida mpanjaka teo anatin'ny lapany tena hoe confort zany dia hoe za ty petraka amin'ny trano valoriana fa fiaran'Andriamanitra petraka eo amin'ny lay foana izy fa anamboarako trano. Dia jereo nambaran'Andriamanitra tamin'ny tanam-paminany ambarao amin'ny Davida mpanompoka izy fa tany ampiandrasan'ondro ny tsiponako azy. Andriamanitra zany mahita ny Davida foana fa Davida dia mbola kely sy bitika fa nandray mieritreritra hoe Davida mpanjaka. Zay teopo zay averina antsika foana jereo ny toerana misy anao fa ninona mety toerana misy anao fiarahamonina na metranao tenanao tiako mitenanao kely sy bitika foana antsika. Aleloia. Zay mahatonga antsika miditra anaty fandinitena. Vakintsika le Romana toko 7:5 ka hatramin'ny 7:10. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany dia tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany no fikasana saingy atateraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no nataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Amen. Io teny Paoly io misy zavatra tenao zavatra tsara izy ny teniny fa zavatra rasy ny nataony satria misy zavatra ao anatin'ny Paoly ao zavatra le araka ny teniko tao misy zavatra mety tsy hita ty ivelany le izy fa ao anaty le izy. Ianao ve tsy zavatra an'izany? Satria zay mahatonga antsika miditra manakariva miaraka amin'Andriamanitra tsara. Tena hoe za zao ohatra taloha zao tena hoe tena mamolava efa sorana tompo fa nafan'Andriamanitra dia raina Jesosy fa tsy zay fotsiny fa misy zavatra mialehibe miakely zay nijerentsika isan'andro zavatra zay ary zay mahatonga antsika ne manamary tena. Zaho anisany tsy hoe kory za ihany ny voaraiko tamin'ny mama fa nisy partage natao mama zay nisy fotoana tamin'ny sekoly tokantrano anisany tadidiko zay hoe rehefa misy olona ozy teny manao anao le zaka tena manafotona anao reny ozy izy dia misy toetra mipoitra eo izy eo aminao izy izy dia manao fanatitra niny olo iny izy izy fa mivoaka le zavatra tsy mety ataonao izy izy mba hoentinao mba afaka mialanao. Nandreny antsika ne misy zavatra fa rehefa misy zavatra teny ataontsika le tena hoe tena mihoatra ny sainao dia mivoaka le original araka ny teneniko tamin'ny voalohany mivoaka le izy. Fa matetika zava-misy eny tsy hoe kory ihany fa matetika le olo tonga tabadabana amin'le zavatra anankiray ohatra fa nefa tokony tena marina hoe raha tsy trangy iny
dia tsarovy tsara fa tsy niseho le zavatra ho tamiafinao anatinao. Raha tsy taontsika tsy tena Jodasy tsy voavontsika. Zany tsy miteny hoe tsara nataony Jodasy, fa Jodasy ny fitaovana nataon'Andriamanitra ny poira natongava le famonjena teo fiainantsika rehefa amin'izay. Amen. Zay mahatonga tsy saoran'Andriamanitra misy indray mizaka negativa mitranga fiaina fa iny mitondra makany amin'ny le tena ivan'olantsika. Ary zay tsy takara zay raha tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra antsika. Alleloia. Efa tonga amporom-Andriamanitra manaraka mahatsiaro nisy fotoana tany Majunga. Rehefa mataontsika mandeha mivoaka dia mametraka ny dio pelotanan'Andriamanitra. Jesosy eo andeha dia mametraka ny dio pelotan'Andriamanitra. Verina avy any avy ena vila ho any amin'ny Toby dia variana to dia le bus misy fotoana ny azakazaka be dia niditra anatin'ny bus ianao dia tafiditra dia mbola misisisika plasy dia tafipetraka. Efa anatin'iny amin'ile pont Ftim ho an'izay mahafantatra ny Majunga. Efa mahazo amin'ny pont Ftim dia ohatra vangin'Andriamanitra ianao ny mbola tsy nametraka ny dianao teo amiko teo e. Dia ny fona aloha dia nametraka ny dia. Vitany amena nisy bisikileta ny ampita tampoka tamin'ile bus. Tonga dia nanao ohatr'izao le bus saika nidaraboka tanaty ranomasina tany zay. Fa saorana ny tompo fa tsy naninona. Sady tsy accident zay tsy voadona le bisikileta. Fa ny olona rehetra ompa zany, teny mahery zany. Fa zany saoran'Andriamanitra satria hoe voavy mivavaka. Hitanareo, rehefa mizavatra mitranga fiainanao ka anao vao avy niombona amin'Andriamanitra, tsy fatao zao tontolo zao. Fa mahatonga an'iny mitranga satria ny zavatra kely mety kely fa iny kely iny manimba zavatra be dia be iny. Zany mahatonga antsika hoe tena azo atao ambanin-javatra amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ny olana zavatra mandalo amintsika, olana iny fa zao ny olana iny fa tsy ny tena olana, fa ny olana le tsika tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra. Ianao zao matotonga eto, za zao matongotonga eto, mbola misy zavatra tian'Andriamanitra isorona ao anatintsika ao. Alleloia. Fatantsika tsara nga tamin'ireny Covid reny fa tsy hoe le olona vao fondran'le Covid to dia teo to dia collapse. Fa mandeha andro mandeha tsikelikely rehefa tsy fantaran'le olona ka tsy voatsapy iny dia ren'le entina makany amin'ny hopitaly manara-penitra reny ny afarany. Aza vela oatra zao ny fiainantsika. Alleloia. Marina misy zavatra mandalo aleotsika manana fiombonana amin'Andriamanitra foana. Rehefa misy miteny aminao tena mitenanao aza malaky mamaly zany, aza malaky mijery ny famarinanao. Fa jereo zasy ianao tsy mbola tanteraka. Zay mahatonga ny Jesosy teny efa nampianatra teo tendrombohitra oliva izy hoe aoka nareo tanteraka tahaka ny fahatanterana izay nan-danitra ozy izy. Zany hoe mbola tsy tanteraka antsika zany. Ao anatin'ny etaetantsika isan'andro vao mahatanteraka antsika. Misy mesazy ampiton'Andriamanitra antsika, misy zavatra voaraintsika, aza miazakazaka mizara amin'ny olona, miazakaza mampiatra, mandeha teny mampiatra an'le izy fa misy zavatra van'Andriamanitra antsika. Tsara tsara ny le olona fa misy lozany tsy ampahafantaran'Andriamanitra antsika mihitsy ataony ambadimbadika any le izy. Fa rehefa mandeha ny fotoana vao hay tamin'izao ka nisy an'izany zavatra zany. Alleloia. Zay zao amin'ny fanompoana anjara fanompoana ataonay zao ataoko indray mieritritra hoe sao dia mba tsisy ilaina an'ity enregistrement ty raha le zavatra alefa any amin'ny messenger. Dia misy fotoana avelan'Andriamanitra ay nisy an'izao vavolombelona ohatrany amin'ny tele ihany koa. Misy an'izao za tanatin'iny dia nandray nytisy ty. Ay nefa nisy tsy ampahafantaran'Andriamanitra antsika. Ohatr'izay koa tsika amen. Manana fiambonana amin'Andriamanitra. Amen. Mahay ny tenin'Andriamanitra aza miazakazaka amin'ilay vadinao izay manambady ho an'ny zanakanao sy ho andrafozanao sy ho an'ny aita-po aminao. Miazakaza mandiny tena. Manaova ohatra ny Daniela. Vao namaky bokyny Jeremia izy. Vao hitany tonga dia niditra anaty vavaka fivadikanina izy. Fa sy tonga nalaiky ny teny tany amin'ny mpisorona tany. Dia hitanao fa nataon'Andriamanitra nitranga teo aminy izy nifantsona nitondra ny jiosy verina nakany avy any fababoana vavaka atsika. Misaora tompony amin'ny fitarinao anay. Mety endrika kely sy bitika Jesosy ny zavatra iainanay tompo fa tsy zany raha tsy manana fiombonana aminao zay tahaka ny zany Israely tany Betsemesy zay indraindray dia manao fomba ny hoe ianona manao dia nanao ty fa tsy manontany hevitra ao.
makasitraka tompony amin'ny teninao sy mesazy izay nomenao anay tompo ahafahanay tompo mbola miditra landalina kokoa makany amin'ny fandinintena ninina mety voan'ny avonavina tsy miaino raha vanatsym-potena amin'ny anaran'ny Jesosy tompo makasitraka raha eo hoanao fakasanamana izay mbola mitenina foana Jesosy eo ary nampisy fa ny masonao mba tsy ho teny mahafinaritra ny zavatra hoentinao anay eto fa ho teny mivadika fiainana Jesosy eo ho voninahitra inarinao amin'ny anaran'ny Jesosy tompo amen. Tia tanana mavopetsika ho an'i Jesosy anasantsika mpanompo-Andriamanitra manaraka. Ravatsika raitra amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'ity sekoly famahana olana ty ilaina mandrakariva ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra arak'izay mba reko farany teo ny mitoetra ao anatin'ny fanetretena ary mampatsiahy kely ny zavatra nyzarain'ny pasteur Jao tamin'ny sabotsy ny amin'ny hoe tsy maika antsika miazakazaka manenjika ny zavatra rehetra amen fa indrindrindrindra isika mila mahalala ny hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra ary miditra ao anatin'ny zava-panahy amen dia afaka omenantsika foana ny zava-drehetra amen. Minao fa mahalalitsika ny atao hoe prioritaire ao amin'Andriamanitra na dia atao hoe name exemple moa izy tamin'izany fotoana hoe nitady ny zavadrehetra mba zay tahaka atsika rehetra ihany na tonga atsika tao anatin'ny asa fanomponana na tonga atsika nanantona an' Jesosy dia nitady ny zavadrehetra ny azo na tonga na hoe mba tsaroko kely dia resaka aretina tsy nahita torona andritry ny herintaona amanaraka tsika amin'ny resaka an'izay fa mety ho gaga ina fa manin'io mbola velona fa zara fa nahita to 10 minitra tamin'izany fotoana izany 2009 zany jusqu'à 2008 2009 fa rehefa niona tamin'ity asa fanompony ty dia Andriamanitra no niditra tsehatra dia mba afaka manana fahasoavana ankehitriny joro manoloana anareo eto mizara sy manao partage alleloia zany hoe ny zavadrehetra zay nahasitrana ny olona namaya tamin'izany fotoana izany saingy tao anatin'izany lalan'izany Andriamanitra no nahita hoe atika dia makatika dia ohatra zao ka dia mbola eny an-dalana moantsika izao alleloia tahaka izany ihany koa tsika sianao efa nampahafantarina tsika fa marina fa mety ny zavadrehetra no antony atongavanao eto androany fa fantaro fa misy zavatra prioritaire amin'Andriamanitra dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra alleloia ary ny zava-panahy izy zay vao manaraka lay ilaitsika amen. Androany izara kely ao boky ny oabolana toko faharoa amby roapolo oabolana 22-29 oabolana 22-29 oabolana 22-29 dia zao zavatra voalaza nyity boky ny oabolana ity mahita olona ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahita olona mailaka amin'ny raharahany ve ianao rahalahy zokiray aman-dreny anabavisany mahita olona mailaka amin'ny raharahany ve ianao fanontaniana mipetraka fa hoy ny valiny eo akaiky eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy amen. Mahita olona mailaka amin'ny raharahany ve ianao na entrepreneur ianao tonga eto na businessman ianao tonga eto na pasteur ianao tonga eto na mpivarotra ianao tonga eto ninona mety raharahanao na zay netsony ny tompo anao dia hoy izy hoe ny olona mailaka amen dia ijoro ianao trehan'ny mpanjaka hitsangana eo amin'ny mpanjaka ary tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany zany izy amen. Inona moa ny antony mahatonga ana mizarana izany ndraindray tsika diso fandraisana nantsona hoe fanetretena mahino ve tsika rasana bavy zoky raha aman-drenisany ianao matoa tonga eo amin'ny toerana eo ianao matoa natsoan'Andriamanitra nisy fifidianana tao tsy ianao no te hifidy an' Jesosy fa Jesosy ny antso anao amen. Tsy anareo ny fidy ao izy mpizaha no nifidy anareo dia naniraka anareo andeha sady hamoa alleloia zany hoe izy zany amin'ny fotoana maniraka dia misy vokatra zany problema tsika indraindray
manana fanetretena haitraitra isika indraindray. Nandray tsy matoky amin'ny antso sika indraindray. Ina le mahatonga anay amin'ny resaka hoe tsy matoky amin'ny antso sika. Misy fotoana rehefa mandalo problème tsika, ohatra pasteur, la évangéliste na tsy fantatro. Lasa nabavy zokiray aman-dreny isany eo. Nandray tsika misalasala amin'ny antso sika. Ohatra hoe misy olona sanatria izany mitsipaka eo amin'ny arabe eo. Ianao no andrasan'ny olona mitsipaka eo io, hein? Ivavaka ho an'io olona io ianao. Aleo aloha tsy sao dia tsy manetsy teny izany. Azafady, misy ositr'Andriamanitra napetraka any aminao any. Fa izao famantaran'izao no anaraka izay mino. Amen. Tsy tokony ianao ny salasala izany hoe, hein? Sao dia tsy mety tsara aloha toe mpanaraka an'Andriamanitrako. Lasa nabavy zokiray aman-dreny isany eo. Andriamanitra tsy miandry ianao tanteraka vao miainga. Alleloia. Fa misy fotoana eny an-dalana ianao nitefeny. Ekeko misy fampianarana foana voaraintsika eto ary tena tsara ilay izy. Hoe rehefa avy mibebaka ianao vao mandana mampahery ny rahalanao. Tena sainkisainky izany ary Jesosy no resaka an'izany. Amen. Zaza ianao tsy afaka andehanao asa. Toka mbola tsy nibebaka. Toka mbola tsy nandiny tena. Fa kosa aza atao excuse le izy. Anafana seza lava isan'andro. Amen na. Ianao ane iran'Andriamanitra ianao io. Amen. Lasa nabavy zokiray aman-dreny isany eo. Mahatonga anao miresaka an'izany. Akaiky ny fotoana. Mila miakselere tsika rehetra. Akaiky ny fotoana. Ianao mosa dia mbola eritreritra misy 50 taona tsony. Akaiky ny fotoana. Zao zavatra voarehetra zao dia samy maniry fantatra. Alleloia. Ny ampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Jesosy ny maneho atsika. Alleloia. Fa tsy tsika ny maneho ny tenantsika. Satria matoky izay napetrany any anatinao izy. Amen. Amen sa tsy amen. Lasa nabavy. Zao tontolo zao miandry atsika. Miandry fampaherezana avy amintsika. Miandry fananganana. Miandry fanasitranana. Alleloia. Amin'ilay Kristy ao anatsika ao. Fa nandraitsika ohatrany hoe aloha za tsy handefa. Ohatrany mbola tsy tena perfecta tsara ange zahay. Aloha tena andindiny. Dia eo ianao. Hoy aho hoe samy mety manana ny tson'Andriamanitra antsika sika. Fa zao nefany. Misy fotoana eny an-dalana. Eny ianao sady tefena ary motive ianao manao asan'Andriamanitra. Eny ianao no amboarina. Alleluia. Tsy mitovy mihitsy izany atao hoe tonga ny alahady ohatra. Ameko exemple kely. Dia mpanompon'Andriamanitra sika ohatra. Tsy mitovy mihitsy izany hoe na dia tao hoe samy tsy tanteraka ary. Na dia mbola ao amin'ilay tsy fahatanterahana tsara. Tena teneko antsika koa moa fa ny atao hoe fahatanterahana. Tsy ezaka ao izany io. Tsy ho tanteraka eo izany ianao mandra-piavy ny tompo. Fa io ny fahatanterahany Jesosy. Alleluia. Dia midira ao ny fahatanterahany mba hosotominao ny fahatanterahany. Dia manana ny sain'i Kristy ianao. Alleluia. Izany hoe izay ilay atao hoe fiombonana. Amen. Fa raha ezakao no iandry ho tanteraka eo ianao. Na ianao aza nameloko any tenanao hoe tia izahay. Ninona fitokananao ao an-trano. Ninona fandinihan-tenanao ohatra. Amin'ny fotoana tsy mandeha manao ny asan'Andriamanitra ianao. Dia mbola tsy tanteraka indray koa ianao izany. Satria misy olona tokony hovonjenao fa mipetraka fotsiny ianao. Ohatra, tsy hitovy mihitsy hoe aza mpanompon'Andriamanitra. Ny anankiray mandeha mitaingina soavaly rehefa alahady, ary ambato fotsy ohatra, ary indray mandeha mitovy teny. Samy tsy hitovy mandrakizay izany. Mety hoe le anankiray mieritreritra ny fiainam-pianakaviany, ary indray mieritreritra ny ankonan'Andriamanitra. Lay atao hoe samy misy tsy fahatanterahana izy anankiroa. Fa zao teneniko anao. Ianao izay nanao ny asan'ny tompo, possible mety tsy tanteraka ianao, fa ao ampanaovana ny asa ianao, tsy maintsy ahitsy ny fanahy-maso ianao hoe ianao hoe izany teneniko izany. Fa rehefa ampitaingenana soavaly ery ianao, mieritreritra ianao fa tsy manao ninina fa eto dia mandinidiny tena. Non.
soavaly no hitanao any ary nitoetra tsoavaly no mety ho hitanao any tsy maintsy ianao ho tratrany divertissement raha vao tsy ao an-tranon'Andriamanitra. Amen. Noho izany mampirisika antsika aho hoy izy misaotra masina teo, mahita olona mailaka amin'ny raharahany ve ianao fa eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganan'izany olona izany ary tsy petraka hitsangana eo amin'ny olona ambany zany olona izany. Tsy mety tsara vela, ilaina ny fanetretena. Tenena akaikinao, ilaina ny fanetretena hoe. Tena ilaina ny fanetretena. Amen. Fatandreny ny fanetretena aitraitra. Tena ilaina ny fanetretena. Hoy aho hoe ny olona rehetra raha nytaniana tsy mety tsara velantsitsika. Raha ianao zao ny anontaniako, iza ny tianao? Ijorana ohatran'ny président de république, peu importe zay anarany any tsy dirako, sa fiera be anao fa avy nresaka tamin'ilay 4 minutes tatsy amin'ny tunnel tatsy. Mety tentsika hoe zaralahy manetry tena fa fiera be mihitsy afaly be fa avy tafatafa tamin'ilay 4 minutes tatsy. Fa tsy maintsy hijoro vavolombelona eto ianao raha ohatra ka hoe mba niresaka tamin'ny président de république rahalahy omaly. Amen. Tiatsika ny olona rehetra. Amen. Andriamanitra tsy manavakavaka. Zasy ianao koa natsoina tsy ho tia anavakavaka nizaniza. Tia ny mahandro tsika, tia ny manan-karentsika. Amen. Fa ny tanjona iray dia samy ao amin'ny Kristy izy rehetra. Fa kosa tsy mety ny hoe fiera be mihitsy fa ny analo le mantantareny kely ny tena ny rerany tena tiako. Non, samy tiatsika daholo izy rehetra. Fa io amin'ny fotoana mandeha miasa faingany sika, alleloia, dia hijoro anoloana ny mpanjaka hono zasy ianao, alleloia, ary tsy ho tafaraka amin'ny olona ambany zany. Inona moa ny atao eo olona ambany? Ny olona ambany dia ireo olona ambany toetra, mety karazan'olona hisarika anao hidina foana ary anapotika ny fiainanao sy ny fiainam-panahinao. Misy toerana tokony tsy toeranao zany tsony mihitsy. Amen. 2026 zao, alleloia. Misy ranabavy zay miresaka, zaho izy tena za tena hitokana sa tsy anao ninina tsony fa hiandry ny fiavian'i Kristy. O ranabavo ekeko fa ho avy Jesosy, alleloia, ary mila miasa faingantsika. Zao ve ianao vao tokony tsy anao ninina? Sao dia diso zany eritreritro zany. Samy miandry ny tompo daolina zasy ianao. Amen. Fa afaka ataony sady miasa, alleloia, fa tsy mitotototo amin'ny asanao. Amen. Fa mametraka ho primordial foana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy midika zany fa nandray misy olona kamo velona, alleloia, dia mipetraka ao an-trano miandry fiavian'ny tompo. Dia raisy ilay verset hoe dia omen'ny malala amin'ny foana hono zany na dia matory ary izy. Sao dia mba diso fandray ty ianao. Misy olana tokana ho amin'izany, alleloia, ho amin'ny fitotorana asan'Andriamanitra tsy mijanona, plein temps, fa tsy voatery-tsika zany, alleloia. Sao dia akamona ny anaran'izany. Misy olona kamo, dia ary mbola afaka 20 taona ary ty izy voahidina, dia hipetraka eo zany ianao, hiandry fiaviana eo zany ianao. Ekeko fa ho avy tsy ho ela izy, alleloia. Lasa nabavy eo, mila miazakazaka zasy ianao mamita ny asan'Andriamanitra. Indray ho antsika misy fotoana tsy matoky ny antsosika zany indray. Raha matoky ny antso koa, alleloia, fantatro fa tsy olombelona nanositra. Fantatro fa tsy olombelona ny antso aho, alleloia. Fantatro fa Jesosy no nifidy aho. Mety misy fotoana angeny an-dalana mandalo problème tsika, mety mandalo olana kely, mety debahan'ny olona noho ny amin'ny erreur ataotsika. Fa tsy midika zany hoe diso indray ilay niantso anao. Indray ny an-dalantsika sy ianao, ohatrany hoe za ty moa tena babastera marina moa sa ahoana, finadolo ary ty problème manodidina aty. Dia manomboka eo ianao, vao tsy olona pastera, dia za aloha reto ohatrany tsy dia pastera indray aloha amin'ity. Jesosy Kristy avy any Nazareta niantso antsika rahalahy, niantso anao ranabavy, alleloia, ary namety tsy tadidinao ary zany.
na mety tsy tadidinao zany fa efa tamin'ny 2011 ohatra dia mitombona foana ny fiantsony antsika quelque soit problème mandalo amintsika mitombona foana ny fiantsony antsika ary efa antaizy ino za momba anao mandrakariva dia momba anao foana izy raha sendra lavo ianao eny an-dalana sendra nanao erreur ianao amin'ny maha-olombelona anao eny an-dalana niza mety anameloko anao mitombona foana ny antsony ary momba anao foana izy ary tianao foana izy ary manangana anao foana izy amen ao avy ny olona misy ny karazan'olona kritika nijanonanao ny tanjony betsaka nisy rahalahy be dia betsaka atao amintsika anivelany hany nareo ve dia ohatra zao nareo ve dia nanany nanana lalala fa zao no izy ninona problème ny lalova Moïse ny tantana ny zanak'Israely ninona erreur ny rehetra dia tokana ny azy ny banjina ny Jehova foana izy mandroso foana izy na ranomasina menjana manoloana azy alleloia ilaina ny fandinitena ndraindray aza mandeha mihitsy aloha fa mila tafiana hery aloha ao Jerosalema aloha vao mandeha ilaina zany alleloia fa tsy hoe zany foana amen nisy fotoana ianao ny tafiana hery indray mandeha alleloia dia atsika dia tafiana hery indray amen ha misy fotoana rehefa kamo zay tsika andany ianao manao délivrance ary indany ianao aloha hitafy hery tsara aloha miakamonao mibetsaka maheno ve tsika nefa tsy fantatrao lasa ianao mandeha vavaka ao an'ny olona marary vavony io fany eny nositranina amin'ny vavoninao ianao miandry tafiana hery sitram-bavony ao an-trano aloha vao hiainga inona ataontsika ao nefa indraindray manao jeu vidéo fotsiny azafady tompoko fa tsy ianao zany resahako misy pasteur namana zay any ivelany any izy io mitokana ina ataonao mijery baolina sy manao jeu vidéo tsy nisy ndao hiasa rahalahy lizany rahalahy mila mitafy hery tsara io ve ny hery tafianao maheno ve tsika mila mandeha faingana zasy ianao ny antso napetraka Jesosy izy rehefa anteny ombanao dia mombanao izy zay ary miantoka amin'ilay hery napetrany any anatinao any izy misy tsy fataterana eny an-dalana amboarina eny an-dalana ianao rahalahy amen tsy amelanao zany izy hoe hitondra ny fanaka ianao le mpitondra fanaka sarobidy ka ho apetrapetrany fotsiny hoe ilomano anaty fahotany zany efa eto ny teny fananarana isan'andro alleloia eto ny teny fanitsina isan'andro eto misy hoe sekoly fanasitsarana sekoly tokantrano sekoly fitahim-panahy fa izy sekoly mpanitsina daholo ihany izy rehefa tena jerena alleloia fananarana daholo le izy noho izany matoky ny antso zay napetraka ny tompo any anatsika tsiraray avy ary mandana faingana alleloia fitao faingana ny asa zany vao mahazo etsika dia taterao pratika fa eny ampanaovana pratika ny tena hitanao zany hoe fomban'Andriamanitra zany amen nampianatra pasteur zao tamin'ny sabotsy momba ny resaka hoe ny zanako papa tany an-dafy hitako ny amin'ilay hoe tokony hanombona ny nofo amen fanombona ny nofo tsika sanao ninga tahaka ny hoe kristianina manapitrisany anankiray dia manoloana vavahady tery anankiray samy nisisika ao tsika hiditra ao amin'ny vavahady tery io ary io le fanjakany lanitra alleloia ary io le tsy maintsy hoe miady misisika anao ary zay mandrombaka an'io dia tsy maintsy miady alleloia vao tafiditra ao maheno ve tsika andro farany zao alleloia zay mandrombaka an'io izy dia mikery alleloia fa tsy hoe midira daholo nareo fa farapariny avy vao hiditra amanapitrisany nge miady ny toeran'io ary ina ny divana azy tsy kobay tsy filarany ery ambojatofo fa fanetretena amen miadsika mba hanetritena miadsika mba anombo ny nofotsika atomboy ny fanombona ny nofo rahalahy ranabavy amen fa zay any Kristy Jesosy rehetra dia samy efa nanombo ny nofo mba ny filany besoin ainao rehetra amen eo amin'ny azo fijaliana tokony ataontsika isan'andro zany amen amen satria misy olona taloha ao anatsika ao ohatra mipotra indray ilay izy dia mila vonoana mila maty kelikely ozy izy Paoly azay nanomezana antsika fotoana mba ho tonga ao amin'izay hoe fahafatesan'ireo zavatra rehetrarehetra mbola miazokazona antsika tsy afahantsika mandova ny olo lanitra io
Ary mila miady hoe atraka ny kristianina marobe miara-misisika amin'ny vavahady kely io. Amen. Dia anisan'izany ny fanetretena, ny fanombona ny nofo, fandehanana amin'ny fitiavana ary manao ny asan'i Jesosy faingana. Amen. Alleloia. Mila misisika tsika. Mila misisika foana tsika. Ny fanetretena tompoko. Dia misy ilay antsoina vavahady ao Jerosalema ny atao hoe inona moa ny anarana izy iny? Amin'ny teny hebreo tsy tsadidiko fa amin'ny teny gasy izy hoe vody fanjaitra. Na ny tsara endrika na ny vody fanjaitra dia amin'ny teny hebreo ilay izy ao Jerosalema ao ilay izy fa tsy hoe vody fanjaitra teny gasy ny ao. Anetsika mieritreritra fa rehefa manetry teny izany hony dia chameau be iny ozy izy nysoratra masina hoe satra ao amin'ny mpanan-karena ny miditra ao ny ninona fanetretenanao raha lahy tsy chameau tafiditra anaty vody fanjaitra zany a. Maheno ve tsika? Impossible zany. Vody fanjaitra ohatran'iny ve dia chameau be iny hitsofoka ao. Fa le izy tsy chameau mitsofoka amin'ny vody fanjaitra fanjairanao akory. Alleloia. Fa vady anankiray ao Jerosalema io ary ny anarana antsoina hoe vody fanjaitra. Noho izany ny chameau sy ny mpitaingina rehetra midina mandohalika rehefa hitsofoka ao Jerosalema. Azay no ohatra natenen'i Jesosy hoe ohatran'io no tokony fanetretenanareo rehetra. Amen. Zany midina ambantsika tahaka ny Kristy. Midina ambantsika manetritrentsika na hopain'ny olona raha sika izy pasteur atao tsy mamalytsika satria misy Kristy ao anatsika ao. Amen. Misy zava-tsarobidy ao anatsika ao. Ary io fanetretena io no lala tokana anankiray anisany sy ny fandehanana amin'ny fitiavana ahafahana ho tafatsofoka anao ny vavahady eto io. Amen. Le izy le hoe katalala ambanao alaivo ndana miady mba hiditra ao ny vavahady kely io tsika rehetra. Alleloia. Midira ao ary mila miadsika mila mandeha faingantsika ao anatiny eo. Amen. Fa tsy hoe avelolo midira daolina reraka izy fa ny tompo mahalala n'izay fotoana tokony ho ahy eo. Non. Anjaranao ny miady. Misy kôtangy en'izay an'Andriamanitra dia ho tapitra izao tontolo izao. Ka sao dia ianao tokony natsoina tsy tafiditra ao anatin'io izy io. Mila miady ianao. Amen. Ary niadinao tsy miady amin'ilay mpifanolo-bodorindrina eo akaikinareo. Amen. Sao dia diso masy fandraisitsika ilay hoe vonina niady mihitsy aho zany. Zao fotsiny tadio hoe misy guerre mondiale mitranga. Misy guerre naiza mitranga. Dia niara-panahy koa ohatr'izay. Dia hiteny amintsika zany anetana dia faranako ny zao le izy. Raha lasa nabavy eo. Mila manana toe-tsain'olona guerrier amin'izay tsika sao. Fanandray le fanetretenantsika ity indraindray disotsika mandray azy. Zavatra tokony tsy foanao faingana. Miady ianao mba azo an'io zavatra io. Dia miandry ianao. Nandray ianao tsy fantatrao akory hoe aiza moa Jesosy. Izy nge miaraka aminao. Izy nge ao anatinao. Izy nge manamboatra anao. Amen. Nandray tsika mbola variana dia alaloha tafiana hery ato Jerosalema mihitsy aloha ka aiza no misy anao ry. Aiza moa izy fa ao anatinao izy. Alleloia. Toeranaiza no misy. Losanao mitady an'i Jesosy ao an-tanànao. Ianao ny mila mihaona amin'ny fataterahany. Ianao ny mila mihaona ny présansany. Atao izay fomba rehetra iombonanao aminy. Amen. Ary izy pasteur zao hoe impossible zany fiombonana zany resaka kamba resaka raha totsika sy anao ka tsy ampivavaka. Amen. Ho resadresaka eto fotsiny zany fiombonana zany. Raha toina tsy mba hiaritory amin'ny alina. Raha toina tsy mba hifoha amin'ny 12 alina jusqu'à hatramin'ny 2 maraina, hatramin'ny 4 maraina. Raha toina tsy mba hifoha amin'ny 2 maraina, mba hivavaka. Ninona? Hiady ho an'ny ankonanao, hiady ho anao, hiady ho an'ity Madagasikara ty. Alleluia. Ao anatin'ny fiombonanao no ahafahanao ho tanteraka amin'ilay tona hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Isangana amin'ny toerana misy antsika dia hivavaka isika. Mangata mba hiratra ny masom-panahintsika rehetra. Alleluia. Satria natsoina hiady ianao io fa tsy natsoina hipetra-potsiny. Amen.
mila miova aloha ny toetsaintsika fa vonina hiady ary ny fahavalonao tsy mipetrapetra-pona zany. Amen. Ny fahavalonao dia manana mission anankitelo: mangalatra, mandringana ary mamono. Soa ianao matiny fa soa ianao mamono azy, fa tsy hofatiny zany ianao fa tsy maintsy ianao ny afaty azy. Io zany mila manana toetsaina piady aloha tsika. Halleloja. Raha ny sainao misy aloha mbola matory, inona no ady hatrehanao eo? Ndao tsika angataka ny famoazan'ny fanamasina tsika tsirairay indray. Halleloja. Mba hanana an'izany toetsaina piady zany satria natsoan'Andriamanitra hiady zasy ianao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra ny amin'ny famoazanao ny toromasina indray. Misaotra ny amin'ny tian'io ty tompo malala ny amin'ny sekolim-pamaha olana. Fa nandray tsy nivalim-bavaka ny taredretra, fa izahay mihitsy nandray matoritory. Nandray izay tsy tonga saina amin'ny antsonay izany. Nandray izany ohatrany tsy matoky izany amin'ny antsonay izany. Nefa ianao no ny tena. Fa izay fantany koa no vidiany, ary izay koa no mbola nirany. Rehefa amin'ny fotoana mino izahay, mandeha izahay, dia rena isan'andro ny fombanao. Ary tanteraka aminay mandrakariva, ary satria fahamarinana ny tena. Ino izao momba anareo mandrakariva? Mandra-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Misaotra tompo malala, misaotra ny amin'ny fanitsiana hatramin'izay, ary mbola fanitsiana ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Fa vonona izay Jesosy ankatoza rehetra ambaranao. Sy mpiainy manadino izay, fa vonona ankatoza izay Jesosy. Misaotra Jesosy fa efa nampasahivinao tamin'ny pasteur Rodolphe, fa matetika foana koa ny hoe vitesse rapide céleste. Fa nandray ohatry ny renay amin'ny sofina fotsiny ilay izy nefa tena tsy pratikenay akory. Misaotra tompo malala amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja. Amen. Ndao tsika hitehaka ho voninahitra ny tonga andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Mazoto toerana tapaka. Manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra indray amin'ity maraina vaovao alatsinainy maraina iaonantsika amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay mifandimby teo sahady nitondra ny hafatra ary Jesosy mahafantatra mihitsy hoe inona ny zavatra ho zaraina sy omena antsika eto androany. Dia misaotra ny tompo fa toizantsika ilay izy pasteur. Eny tompoka. Jerentsika avy hatrany ny Joba toko fahafito. Joba toko fahafito ka ny andininy voalohany. Dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mahafantatra izay ratsy va ny vavako, tsy petafika va ny zanak'olombelona ilay ety ambonin'ny tany, ary tsy tahaka ny androny pikarama va ny androny, toy ny mpanompo maniry alokaloka ary toy ny pikarama miandry ny karaman'ny asany. Dia toy izany no anaovana hahita volana mampahory ary alina mahadisadisa no tendrena ho ahy. Raha vao mandry aho dia mieritreritra hoe roviana reny ifo aho, fa melavo zany ny alina, vadibadika indrindra aho mandra-pahazavan'ny andro. Amen. Joba no miresaka eto ilay fahoriana izay niainana. Dia ianao mahafantatra an'izany hoe rehefa mafy ny ataka tsy mahita tory ianao amin'ny alina. Dia ohatra izay eritsereta Joba izay mihitsy hoe roviana ary no maraina ny andro. Fa zao ilay izy naka conclusion kely Joba tao anatin'ilay zavatra nyraisiny, dia ozy izy tsy petafika va ny zanak'olombelona. Toizantsika ilay resaka ady teo, fa tsisy hafa amin'izany mihitsy ny zavatra iainantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra indray mandeha hoe ianao eny toga eto ambonin'ny tany tsy toriste, tsy tsangatsangana ny alehanao eto ambonin'ny tany fa misy ady tsy maintsy hatrehanao. Ary ohatra ny ahoana ny tondranao ny ady io amin'ny fiatrehanao ny fiainanao andavanandro. Ozy izy Joba hoe ny olona rehetra ozy izy tahaka ny petafika dia tahaka ny pikarama. Jereo midika teny frantsay ny tenenany azy, fa ozy izy Joba hoe ohatra ny soldat ozy izy ny olona rehetra, dia ohatra ny mercenaire. Zay ny ilazany azy le hoe pikarama. Dia jereo amin'izay ny tsisy hafa amin'izany tsika reto. Ianao io ny olona natrona mihitsy hiatrika ady, ary zao ny tsarovy tsisy zavatra tongatonga sy azy fotsiny zany eto ambonin'ny tany, fa tsy maintsy ady daholo ny andraisanao azy. Na ny natongavanao teto ary mbola ady entre la vie et la mort, satria ny olona ray teraka dia eo mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny hitranga. Fa zao le izy ozy izy Joba hoe petafika daholo tsika rehetrarehetra reto. Ary ty tady teo ny ady hatrehan'ny olona tsirairay avy tsy mitovy, fa zao kosa nefa ny zavatra mitranga. Jereo tsara fa samy miady ny olona rehetra, fa zao no mitranga. Matetika
hitanareo rehefa ny anatina ady misy ny atao hoe batay dia misy ny atao hoe guerre. Tsy mitovy ireo. Ny batay ady tsotsotra kelikely eny, fa ny zavatra mitsanga zao matetika ny kristianina mandresy any anaty batay fa resy any anaty guerre. Ary zay mila tetiavintsika hoe ahoana ny hijoroanao, satria manino ny olona mandresy any amina guerre azo antoka fa mandresy amina batay. Tokony ohatra zany tsika senao, fa ny problème manino matetika le ady madinidinika ireny tafavoaka foana, fa rehefa tonga ny ady goavana raraka tsika. Aiza le mahararaka atsika amin'izay? Satria tsy ny ady ilay tena ady tokony hijoroany ianao. Matetika ny ozy ako hoe rehefa tonga ny fizahn-toetra problème maro samihafa kelikely eny tafavoaka foana, fa rehefa fizahn-toetra goavana amin'izay raraka eo tsika. Le fototra amin'izay ny tena olana, satria zao any amin'ilay hoe ahoana ny fomba hiatrehanao ady. Misy ady anankitelo tsy maintsy atrehantsika isan'andro. Dia sain'le izy. Ny ady voalohany isan'andro ianao miady amin'ny filanao, miady amin'ny tenanao isan'andro. Manahoana ny atrehantsika zany ady isan'andro miady amin'ny tena zany? Dia ozy izy mpanampon'Andriamanitra hoe Paoly ny teny hoe mila maty isan'andro san'andro. Raha vao tsy maty isan'andro ianao dia raraka ao anatin'io ady amin'ny tena io, satria tsy fahavalo hafa ny miady aminao fa ady amin'ny tenanao isan'andro any eritrereto. Raha zao andro mankatsika zao moa inona zao mahafinaritra amin'izao tsy matory ao am-pandriana, fa miady amin'ny tena ianao hoe ny fanahinao tsy manaiky fa hoe aleo mandeha mamonjy sekoly dia mandray tenin'Andriamanitra miatrika fiainana, fa ny nofinao tsy te hakan'izay. Fa mahafinaritra ny nofo zao dia ozy izy hoe maka aina mipetraka tsara isan'andro. Ny nofo misarika anao hidina, fa ny fanahy misarika anao hiakatra. Tsy maintsy miady ianao. Faharoa, ny ady tsy maintsy atrehantsika dia zao ady ho amin'ny anjara voatendritsika, satria tadidio fa ianao io manana destin efa nomanina Andriamanitra ao anao. Ary io anjara voatendry io nefa fahavalo devoly io, satria manino ny fantatry ny devoly eny ny antom-pisinao sy ny fihetsonao. Dia ozy izy pasteur teo hoe le pasteur matory ao am-pandriana dia miandro ny fiverenan'i Jesosy. Miady moa zany? Tsy miady zany. Mila miady ianao isan'andro amin'ny anjara voatendrinao, satria manino fantatry ny devoly hoe danger ho azy ny fijoroanao amin'ny andro anankiray. Danger ho azy ny hahafahanao mijoro amin'le antom-pisinao. Dia ozy izy hoe tonga dia hanapotika ny antom-pisinao. Dia tediaviny isan'andro ny anam-potehana n'io anjara voatendrinao io, zay tsy ahatonga anao amin'io anjara voatendrinao io. Dia isan'andro izy miady amin'izany. Fahatelo, ny ady tsy maintsy atrehantsika dia miady ho amin'ny identité anao. Zany hoe le tena maizy ianao ao amin'Andriamanitra. Ianao anie le olona anankiray Genesis 1:26 noforon'Andriamanitra ozy izy tahaka ny endriny dia tahaka ny tarehiny. Fa maninona ary nataon'Andriamanitra an'izany? Ozy izy hoe ataoko mitovy amiko dia avy eo nomeny fahefana. Ozy izy hoe aoka izy hanjaka amin'ny zavatra rehetra. Dia rehefa io olona io amin'izay mitsangana dia mijery daholo ny biby rehetra hoe Andriamanitra ihany io, satria manino manahaka azy. Dia tsy samy mihinana azy ny liona, tsy samy mihinana azy ny biby rehetrarehetra, satria misy endrika fanahafana. Miady atrehanao isan'andro anie zao hoe raha vao tsy tonga ao amin'le fanahafana an' Jesosy ianao dia ozy izy devoly hoe sakafo matsiro. Satria inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Ny devoly fahavalontsika ozy isan'andro mierina tahaka ny liona mitady zay harapany. Dia averiko ny lesony, rehefa mahita fruit ozy izy mahita akondro, tsy hihinan'izany izy. Fa ny fahitan'ny devoly raha vao tsy tafatoetra le fanahafana ny endrik'Andriamanitra dia ozy izy hoe sakafo ho anay ianao. Reo ny ady tsy maintsy atrehanao isan'andro. Ohatry ny ahoana amin'izay nitondranao ny adinao eo anatrehan'Andriamanitra. Lehilahy ray atao hoe Paoly apôstôly dia santeny rehefa vita ny mission. Alleloia. Ozy izy mivoalaza amin'ny Paoly apôstôly ndahoana jerentsika le teny. Jerentsika Timoty faharoa. Timoty faharoa 4:7. Dia aleo vakitsika mihitsy le izy mba tsisy sao dia misy adiniko mantsy. Timoty faharoa 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho. Hatrizao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana
zay omain'ny tompo mpitsara marina ho amin'izany andro zay. Amen. Paoly tonga dia sany teny vita amin'ny mission tanteraka ny ady. Fa inona le ady natrehan'ny Paoly? Be dia be ny hainao tsara ndraso tanysaiko kely fotsiny ianao miresaka zany Paoly ohatra hoe ao amin'ny Korintianina faharoa toko faraka ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faraka ambin'ny folo. Dia ny andininy faharoa amby roapolo. Dia zao ny resahan'ny Paoly eo mitanisa ireo fahoriana be dia be ny ainana izy. Hebreo va izy izy zako. Israelita va izy zako. Taranika Abrahama va izy zako. Mpanompo Kristy va izy. Miteny toy ny olona very saina aho mihoatra noho izy aho. Amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa zay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy ny kapohany jiosy ny 900 latsaka iray avy, intelo ny kapohana tamin'ny hazo, ndray maka ny toram-bato, intelo vaky sambo, ndray andro sy ndray alina ny toetra tao amin'ny lalina, nandeha matetika, saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompon-tany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza teo amin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany anefitra, saika nahita loza tamin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny ralasantoka, tamin'ny fisasarana, fikelezanaina, tsy fahitatory, anoanana, etaeta, ny fifadikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Ohatrany hoe rehefa karazam-pahoriana rehetra nisy teto ambony tany nahatra tao amin'ny Paoly, dia hozy izy Paoly tamin'indray andro hoe ankoatran'ireo mbola misy koa ny fiahinan'ny fiangonana. Dia hozy izy izay fahoriana rehetra nahatra teo amin'ny tenan'i Kristy dia efa mpaniatra tamiko. Fa nanatombo aho hozy izy satria ny fiahinan'ny fiangonana mbola surplus izay. Kanefa na izany ady rehetrarehetra izany dia maninona Paoly apôstôly samy teny. Hozy izy ny fitenin'ny Paoly apôstôly rehefa miresaka izy. Zay hozy izy voagetra manodidina, tsy tery, very hevitra, tsy mamory fo, potraka, tsy nafoy. Dia nefa hozy izy hoe zany rehetrarehetra zany hozy izy dia ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra dimy fahafito ambin'ny folo izy dia zao ny ambarany ny fahorianay maivana. Mba azonao tsaina hoe zany fomba fisainan'olona zany, jeretsara hoe mitanisa ireo karazam-pahoriana. Mafy eny reto zany vaky sambo any ambony ranomasina zany. Intelo anefa hozy izy vaky sambo. Fa nampilomany farany zay mahay ary ianao rendrika ihany ny farany. Fa ny ainany zany dia akoatran'ireo hozy izy maninona? Ndraitra hoe mifady anina tsy fidiny, tsy mahita tory, miaritra fahoriana be dia be. Fa nefa zany rehetra zany hozy izy ny fahorianay maivana. Ahoana ny ahafahan'ny Paoly manana assurance hoe tsy maninona zany raha fa maivana zany. Satria maninona reny sy tsapany ao anatiny le fahaveloman'i Jesosy. Dia hozy izy tsy olana miatrika an'izany ady rehetra zany, fa amin'izany rehetra zany manoatra noho ny mpandresy ozy. Aleloia. Manoatra noho ny mpandresy ozy amin'izany rehetrarehetra zany. Ka zao tahian Jesosy ianao. Ninona ady atrehanao manano zany fomba fisaina amin'ny Paoly apôstôly zany. Ny fijeriny dia zao ny adversera maivana hozy izy. Tahaka izany ny fijeriny problème atrehana isan'andro. Manana toky dia ataovy tsara ny fifandraisanao fiombonanao amin'Andriamanitra isan'andro. Fa raha nampandresy amin'ny Paoly izy afaka mpandresy ianao. Fa hozy izy ny nambara amin'ny Paoly fotsiny teo hoe efa niady tsara ny finoana. Misy ady ratsy zany. Matoy izy miteny ady tsara dia misy ady ratsy. Dia sainy sy dinio hoe ohatrany ahoana ny ady hoentinao isan'andro. Matetika rehefa maheno ny teny itsika dia ohatrany mahita fera-pary zany. Fa ny fanontaniana hoe tena ady tsara ve no hoentinao isan'andro sa ady ratsy? Dao hitsangatsika ary. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny fotoana makasitraka tamin'ity maraina ity maraina vaovao mbola ahafahana indray mifandray aminao. Misaotra ny amin'ny teny afatra rehetra nampitorainao ny mpanomponao ny fandiby teto androany. Misaotra ihany koa ny amin'ny fananganana anay ao anatin'izay rehetra ny antsonao anay
zay rehetra fananganana anay isan'andro mba tsy ho variany zahay fa tena hoe tena hibantsina anao isan'andro Andriamanitra, mba tsy ho diso fahavalo zay, tsy ho diso ady zay isan'andro, fa tena ho tafajoro tsara, miady tsara ho voninahitry ny naranao. Dia mankasitraka ny amin'ny fitiavanao a tera sy laza tolotra ho anao mandrakizay aminaran'i Jesosy a. Amen. Mazoa toerana dia dao anao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika, akasitraka azy amin'ity andro androanyity dia misaotra azy a ny amin'ny fahafahantsika miaona, dia misaotra ny tompo ny zavatra sarobidy dia zao hoe manana fotoantsika ary omen'Andriamanitra ny tompontsoa-pahasoavana afahantsika manovo ao aminy isan'andro. Sarobidy be na ny teny raisitsika ary za tena miteny amintsika hoe misaotra an'Andriamanitra tena sambatra tsika manana tena fotoana tahaka izao afahantsika manovo mandrakariva tenin'Andriamanitra, satria ny problème ne rehefa tsy eo ny teny, rehefa tsisy mitarika ianao dia tena mandeha anjambany fotsiny ianao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, dia tsy fantatra intsony hoe hoaiza ny efa rany dia anahoana ny fiainam-panahinao. Fa misaotra ny tompontsika mitaridalana ary fotoana anararotana izao araka ny tenin'ny pasteur teo hoe tena mandalo anie ilay fotoana vetivety dia tsy fantatritsika naroviana ny fotoana. Dia ny tenin'Andriamanitra efa milaza mihitsy hoe ho avy anie ozy izy ny andro e, ho avy ny andro anateraka mosary amin'ny tany, dia tsy mosary kanina io fa mosarina tenin'Andriamanitra, fa nahitady aiza ny olona tsy ahita ntsony. Izany hoe zao mihitsy ny fotoana mety, zao ny fotoana tena hoe androvozanao, andraisanao, satria ny fotoana mety tsy fantatritsika tokoa. Fa dia misaotra ny tompo ny amin'ny fahafahantsika mifandray isan'andro eto rapitso. Eto indray tsika miatrika ny sekoly fanasitranana, dia ny larby miatrika ny sekoly anytsika ao anatin'izay rehetra fandarana na ny sekoly ny tokantranona ny fitahim-panahy dia isaorantsika ny tompo. Ndao hitsangana avetrany ary asatrato tananao dia ndao hivavaka tsika. Andriamanitra misaotra mankasitraka rahainy amin'ity fotoana androany ity, dia misaotra ny amin'ny fahafahanay ny aona teto androany, misaotra ny amin'ny fahafahanay nandray ny afatra rehetra androany. Misaotra Jesosy fa hitanay mihitsy ianao ilay mitsangana manitsy ny lalanay, manitsy ny dianay eo amin'izay fiarahana aminao Andriamanitra, ary tena hoe tena saro-piaro aminay ianao, mena ianao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra indray tamin'ity maraina ity, ndreto ny tsirairay avy Jesosy manatona anao zay, ampio zay amin'ny fijoroana tsara tokoa eo amin'izay ny antsonao, ary indrindra fa tena hoe ahafahanay tena mijoro amin'ny fanahafana anao sy ny toetra anao isan'andro Andriamanitra, mba hatonga anay eo amin'ilay tanjona tena haniriana sy andrasanao anay Jesosy. Dia mankasitraka ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny tsirairay avy nanana fandava-tena, nanao sakrifisy tamin'ity maraina ity tonga teto dia ianao mahita, ianao mahafantatra ny tsirairay avy ianao koa namaly fity ao anatin'izany, ary ninninona zay fijoroanay androany dia amaly koa rapitso eo amin'ny fiainanay manontolo voninahitra ao. Mankasitraka ray ho anao ny voninahitra, anao ny dera sy laza mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano mba amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao ho herinandro hifankahitanao amin'Andriamanitra sy ny heriny indray ty herinandro ty ho herinandro hanananao fahatsapana ny fijoroanao tsara ao ambadika izay fisiany Jesosy manohana anao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao izy dia amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao izy dia ampandehanao amin'ny fiadanana. Ho voninahitry ny anarany rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahiny Jesosy zareo fahasoavan'Andriamanitra natoy izao fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anare. Tahiny Jesosy tompoka. Pastor.